De araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara-tsosialy de tena réel amin'izao fotoana izao azo sapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka intsony zany taxi be ana dimanjato miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2 arivo eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao tsika miteny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale izany ka zay ny nano amafisiko hoe ny fitondram-panjakana nefa tsy mieritreritra mihitsy hoe io fahatezeram-bahoaka io nge rehefa tazomina de mitrotry ny tantara nge efa nampianatra antsika an'izany de zay na ny mahatonga ana amin'ny teny foana hoe avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana atodomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanonga-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga ny États-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany États-Unis de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump de zay le teneniko iny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalahana ny olona haneho hevitra io efa napetraka foana hoe ohatra ny kianjana Ambojatove zay kianjana demokrasia efa tamin'ny 7 arivo napetraka teo ampiasao io ahafahan'ny olona maneho hevitra de tsotra ny anay alao ny mpitandro ny filaminana hikadrie na andeha hisécuriser zany an'le toerana ahafahan'ny olona maneho hevitra tsisy risque na hoe hikorotana zany tsisy risque na débordement sy ny sisa izany raha mandraina ndraiky ny mpitandro ny filaminana fa le liberté d'expression kosa amiko tokony tsy edikevitra ny fahafahan'ny olona manana azy fa io ange de miteny rehefa tsy mbola vela maneho hevitra foana ny olona manoloana ny maharary de tsy andray andraikitra foana le fitondram-panjakana fa ametraka ny inersie na izao tsy hanao ninino io de mipoaka ihany ny sarimbolany amin'ny fotoana anankiray ka isorohana an'izay omeo alalana malalaka ny olona hanao an'izay faneho-kevitra izay tahaka ny mahatsapa zany le olona hoe tany tsisy fanjakana io de aleony anazy raisiny an-tanany ohatra tokoa nge zao ny raisiny problème na jiro de ny olona tsy maintsy mikoropaka mitady panneau solaire mitady vahaolana zany fa le fanjakana tsy manolotra n'le vahaolana amina besoin vitaux iainan'ny olona tsisy ny rano de manao lava-drano ny olona zany hoe ny olona zany voatery se substituer zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fanjakana mitady an'izay vahaolana izay fa ny fanjakana tsy manome an'le vahaolana resaka insécurité de ny olona tsy maintsy manankarama gardien kely mametraka barbelé amin'ny fefy manamafy ny hidi-trano hoe zay tokony antohan'ny fitondram-panjakana nefa ny zany hoe sécurité garantie par l'état zany mafanjakana de zay tokoa no nahatsapana hoe ohatra ny tany tsy misy fanjakana nge le iainana ankehitriny mimenimenina ny olona fa tsy mamaly le fitondram-panjakana fa ty olona aza mitranga ny any Zorobe tsy nahitanteny ny filoham-pirenena tsy mba ny décrété deuil national na fisaonam-pirenena ny filoham-pirenena zany hoe tena tsy fantany zany ohatra ny hoe tsy rarahiny zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao de zay no mahatonga ny olona ohatra ny hoe lasa taritiny fanaovana fitsaram-bahoaka lasa mikarakara ny tenany manokana izy hoe aloha raisiny an-tanana le izy fa tsy hanaony andraiky ny fitondram-panjakana lasa ohatra ny tany tsisy fanjakana zany